ho aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Fanahy masina manavao ny mpanota. Fanahy masina manavao ny mpanota. Zany no asongadiny nofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 150 ny andininy voalohany hatramin'ny fa 12. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: mamindrafo amiko Andriamanitro, araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, vonoy ny fahadisoako. Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fahatsaroko ny fahadisoako, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanontako, ary izay ratsy eo imasonao no efa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no niterahana ahy, ary tamin'ny fahotana no torotoronina ahy ny reniko. Indro fahamarinana ao am-po no sitrakao, ary fahendrena ao amin'ny miafina no ampahafantaranao ahy. Diovy hisopa aho ho afa-pahotana dia adio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandreneso fifaliana sy faharavoravoana aho, hifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Afeno ny tavanao ny fahotako, ary vonoa ny heloko rehetra. Amoron'ny fo madio aho Andriamanitro, ary avaozy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto aho. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fanahy masina manavao ny mpanota. Ambaran'ny soratra masina ry havako malala fa manana toetra mpanota hatrany ankibon-dreniny ny zanak'olombelona. Zany hoe toetra voajanahary ny zanak'olombelona mihitsy ny fahotana. Eto amin'ity salamo ity dia miaiky Davida mpanjaka fa mpanota izy, indrindra taorianany izay fananarana nataony Natana mpahita taminy, noho ny izay nangalatra ny vadiny Oria mpanompony. Dia niaiky teo anatrehan'ny Natana, niaiky teo anatrehan'Andriamanitra Davida fa efa nanota izy. Ary mitambesatra aminy ny vokatry ny fahotana sy ny heloka izay nataony. Tonga mibaby ny vokatra ny fahotana izany hatramin'ny taranany faramandimby. Raha mamaky tsika any amin'ny bokin'ny Samuela faharoa izay tantarana izany fananarana nataony Natana ny Davida mpanjaka izany, noho ny heloka goavana izay nataony, dia ambara tamin'izany fa avelany elony, saingy hiatra amin'ny taranany faramandimby kosa ny sabatra, satria efa namono olona Davida. Hiatra amin'ny taranany faramandimby ny heloka izay nataony, satria lafo-keloka Davida sy ny taranany rehetra. Ambarany soratra masina fa io heloka na ny fahotana io no efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra, ka dia tsy mahita ny tavan'Andriamanitra isika. Any amin'ny testamenta vaovao dia ambara fa fahafatesana
no tambon'io ota io, ary dia samy efa nanota izy reta ka tsy manana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Arak'izany dia ambara ary avako malala fa tsy misy mahafaka ny tenany eo anatrehany eo ambany vahoan'ny fahotana, tsy misy mahafaka ny tenany eo anatrehany fangejan'ny heloka sy ny fahotana azy izay efa nolovahany hatrany andreniny, eny efa voajanahary tao anatiny. Fa eto kosa ny soratra masina dia manazava amintsika ny asa lehibe ny fanahy masina, fa ny fanahy masina no hany manana hery manavao ny mpanota, ny meloka rehetra. Rehefa mamaky isika eo amin'ny 19 hatramin'ny 12 dia io fanahy io mihitsy no manavao tanteraka ny meloka, io fanahy io mihitsy no mahary fahariana vaovao ho an'ny mpanota, ka dia tonga olom-baovao izy. Mampatsiahy antsika ny resaka ny fanaovan'i Jesosy Kristy tamin'ny Nikodemosy, fa izay na dia mpampianatra ny lalàna aza izy, na dia nahay ny soratra masina aza izy, dia nambaran'i Jesosy mazava fa izay ateraky ny nofo dia nofo, fa ny ateraky ny fanahy no fanahy. Tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy isika ho Jesosy vao mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ravako malala ao amin'ny tompo, misy hafatra lehibe, lesona lehibe izay zarain'Andriamanitra amintsika, zarainy ny tenin'Andriamanitra amintsika anio dia izao manao hoe: voalohany, tsy mahafaka ny tenanao samy irery, ninona ezaka ataon'ny tenanao, ninona effort personnel, ary na inona endrika développement personnel ampivelarana amin'ny tenanao, dia tsy ho afaka amin'ny fahotanao samy irery ianao. Fa ny lesona faharoa dia izao manao hoe: ny hery ny fanahy, ary io ihany no mahafaka anao ao anatin'ny gejam-pahotana sy ny fatotry ny heloka maro samihafa. Ninona fahazarana, ninona ota na nandalo na naharitra, ninona izay fakapanahy tsy resinao, dia ao amin'ny fanahy irery ihany no andraisanao izany. Mpanitsy fivavahana tahaka andry Martin Luther dia niteny fa ny fanahy masina no nanavao azy, tsy izaho izy no nanavao ny fiangonana, fa ny fanahy masina no nanavao ahy. Entina ilazana ny asan'ny fanahy manan-kadiry, ary na ny apôstôly Paoly aza dia efa resy lahatra tamin'izany ka niteny fa ny fanahy no mifona ho anareo amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Tsika any amin'ny bokin'ny Romanina izany. Ravako malala, manavao ny mpanota ny fanahy masina. Omeo toerana ary, omeo toerana ao anatinao, omeo toerana eo amin'ny fiainanao ny fanahy, anavao anao, anitsy anao, ampitoetra anao zanaka mahatoky eo anatrehan'ny ray. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ray eo falo misaotra anao izay satria nandre indray zany hafatra sarobidy ny amin'ny herin'ny fanahy, tsy vitan'izaniza fa asan'ny fanahinao rery ihany zany. Ankasitrahan'Andriamanitra ny amin'ny izay rehetra dingana ataonao eo amin'ny fiainanay, manavao anay, manova anay, mamonjy anay, manafaka anay. Ankehitriny izay dia mitondra mbavaka eo anatrehanao ny amin'ny kristianina rehetra, eo mba-vahoanan'ny famoizam-po, ireo kivy no misetrasetra ny fiainana, ireo izay tsy mahita ianteherina, tsy mahita iantsampazana, ireo izay mahatsiaro tena ho irery, onjoonjo samy rery,
hamakivaky ny fiainana. Tompo manampy anao, fa zanakao asa ny tananao izy ireny, ka aoka ao adidinao irery ihany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony finoanay, naovanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.